Efa ndresaka ny fampandrosoana izay ihany tsika dia nahazo fotodrafitrasa vaovao telo samihafa ny eo anivon'ny commune Ambohijanaka district Anatsimondrano androany ary no natanterahana ny lanonam-pitokanana ireo fotodrafitrasa ireo izay natrehan'ny primature lefitra misahana ny fampandrosoana ny fanajariana an-tany. Mitetina efapolo tapitrisa ariary ny teti-bidy fanamboarana ny Brown commune Ambohijanaka fa matsimbola izay avy amin'ny primature lefitra misahana fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Nosoritan'ny Prime Ministre lefitra fa vokatry ny asa fampidiran-ketra na fanananao ny fotodrafitrasa. Fotodrafitrasa ho an'ny malagasy, fanatsarana ny toe-paina amin'ny malagasy ary indrindra fotodrafitrasa mba holovan-taranaka ary manaraka ny toetrandro ankehitriny ny tanterahany ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy sy ireo komity mpanorona ka dia zareo ny tena isoranareo ary isorantsika be da be ary mila tiafantsika mafy be satria na vitadita tamin'ny firenena izay. Ankoatra ny fanavaozana Brown commune dia nitarina ary nahazo efitrano vaovao ihany koa ny EPP Ambohijanaka avy amin'ny FID ary raopokotany vaovao kosa no azo fokotany Ambody Akondro izay ao anatin'ny commune Ambohijanaka hatrany. Tsika fa ny vahoaka Ambohijanaka dia efa miamitombo araka ny resahana teo ka mila service na hoe asa mifanaraka amin'izay ihany koa izany hoe isy ny fanafanganana ireo asa rehetra izao tanterahana ao anivon'ny commune ary ahamora kokoa ny fahazahoan'ireo olona tota taratasy ny sisa ny fananana trano malalaka ary ihany koa fananana tompona andraikitra samihafa izay miandraikitra isa-tsokajiny ny asa izay tadiaviny ety anivon'ny commune. Nandritra lanonana tanterahana teto Ambohijanaka androany nanolorana mari-boninahitra ny tompona andraikitra samihafa eo anivon'ny commune Ambohijanaka ka ny iray tamin'izy ireo nakarina teo amin'ny laharam-boninahitra Grand Croix de l'Ordre National.